Ivadika eo amin'ny taranja bola lavalava isika satria dia niatrika lalao iraisam-pirenena roa sosina ihany koa ny ekipam-pirenena malagasy na ny Makide Madagasikara tatsy Uganda no an'ny sokady senior ary ho an'ny latsaky ny 12 taona dia tatsy amin'ny nosy Maurice samy laharana fahatelo no azon'ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ireto faninanana ireto hatreto aloha zany no an'ny sokady senior dia mbola mipetraka nofinofy ny fiatrehana izany mondial izany satria dia tsy tafita isika satria teo amin'ny resiny izany Zimbabwe teo amin'ny lalao manasadalana ho an'ny ekipa zandriny tatsy amin'ny nosy Maurice kosa dia laharana fahatelo ihany koa tsika nandritra izay faninanana izay. Mbola nofinofy aloha hatreto ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'izany fedina ny tompon-daka eran-tany izany na eo amin'ny rugby 7 na eo amin'ny rugby 15. Laharana fahatelo no dingana vitan'ny Makide Madagasikara na ny Africa Men's Sevens izay natao tatsy Kampala Uganda ny 7 oktobra lasa teo. Fifaninanana izay niadina ny tapakila andehanana any amin'ny mondial any États-Unis ity lalao natao ity. Uganda sy Zimbabwe no niatrika ny lalao famaranana kary zareo mpapetrano no nandrombaka anila arana voalohany. Ireto firenena roa ireto araka izany no isolitenan'ny Afrika hiatrika ny mondial anampy ny Afrika Atsimo sy Kenya izay efa nandray anjara vetrany. Zimbabwe sy Uganda mbola sakana ho an'ny Madagasikara ireto firenena roa ireto eo amin'ny taranja baolina lavalava ity. Efa imbetsaka sika no nifandona tamin'ny Zimbabwe sy Uganda na rugby 7 io na rugby 15. Saika resin'izy ireo hatrany sika. Hatreto nefa dia tsy mbola mahita vahaolana ny andresena ireto ekipa roa ireto ny teknisianina malagasy. Ny mpilalao ve ny olana sa ny mpanazatra ny tsy ampitraikefa. Azo eritreretina fa ny korotana misy eo amin'ny malagasy rugby sy ny Analamanga rugby dia singa iray lehibe tsy azo ditsita niteraka izao vokatra ratsy izao akoatra n'ireo olana fototra hatramin'izay. Porofon'izany ny nandrafetana ny Makide Madagasikara 12 mirala nentina tatsy Uganda izay filevana efatra ihany mandray anjara ny fedina ny tompon-daka federaly no nakana azy ireo. Ny esanakady fotsy dia nahitana mpilalao roa, ny Kosfa mpilalao roa, Savony Tropical mpilalao iray, Ikupa mpilalao iray ary ny FDM Manjakaray no nanana mpilalao 10. Arak'izany voailika mivantana na akolaka tao anatin'ny Makide Madagasikara ireo mpilalao mandray anjara amin'ny lalao izay karakarainy ny ligina Analamanga etsy Malakam. Antony moa izay efa fantatry ny be sy ny maro dia ny tsy fankatoavan'ny malagasy rugby io lalao ao Malakam io ka izay mpilalao mandray anjara ao dia tsy afaka mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy. Maro nefa ireo mpilalao vokitraikefa amin'ity rugby 7 ity izay milalao etsy Malakam no tsy tao anaty listra noho izay antony voalaza izay. Isan'izany Rids avy eo amin'ny 3FB, Ratatato avy eo amin'ny RC, Benja avy eo amin'ny TFMA, Sino avy eo amin'ny TFA, Rabe avy eo amin'ny 3FB. Mbola azo ny eritreretina ve fa tsara noho izao ny laharana fahatelo izao ny dingana vitan'ny Maki ary mety ho nandrombaka ny laharana voalohany mihitsy ny malagasy raha toa ka tao ireo mpilalao ireo. Ny mpanazatra irery ihany izay nitondra ny ekipa tany Uganda no afaka mamaly izany. Hatreto aloha dia tsy hiadinkevitra fa niteraka vokatra ratsy ho an'ny Makide Madagasikara ny tsy fifankazahoana eo amin'ny ligina Analamanga sy ny malagasy rugby. Rovina ary voivany olana ka iravina ny disadisa ka isotra tsakany sy andavany araka ny tokony ho izy ny faninanana eto Madagasikara. Mitodika any amin'Andriamatoa Rakotomalala Marcel na filohan'ny malagasy rugby sy Andriamatoa Andry Ravelo John na filohan'ny ligina Analamanga izany fanontaniana izany miandry valiny araka izany ny tontolony ny taranja baolina lavalava. Toy izao ny vokatra azon'ny Makide Madagasikara nandritra iny fifaninanana tany Uganda iny. Raha teo amin'ny lafin'ny fifanitsanana dia tsy resy mihitsy ny malagasy tamin'ireo lalao efatra nataony. Madagasikara nandresy an'i Maurice tamin'isa 70 teo amin'ny lalao voalohany. Lalao faharoa dia nandresy an'i Botswana tamin'isa 25 ary teo amin'ny lalao fahatelo dia nandresy an'i Senegal tamin'isa 20 ary nandresy an'i Zimbabwe tamin'isa 20 nandritra ny fifanitsanana. Laharana faharoa no nisy ny malagasy tao amin'izay fifanitsanana izay teo alohan'ny Uganda. Teo amin'ny ampaefadalana dia nandresy an'i Maroka i Madagasikara tamin'isa 13 teo amin'ny lalao manasadalana dia nivadika nirasaka dia resin'ny Zimbabwe indray itsika ary teo amin'ny feditoerana fahatelo dia nandresy an'i Zambia itsika tamin'isa 27.